Jesu, 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 Jesu. Mivamitona amin'i Jesosy Kristy anio fahasivy ny volana Jolay. Ailo daholo ny eritreritra hafa rehetra rehefa mikatsaka ny tavako ianao. Ambonino ny zavatra rehetra ao amin'ny zavatra rehetra aho, sady mihoatra ny fotoana no mihoatra ny zavatra mitranga rehetra sy ny fifandraisako aminao. Miomany ianao amin'ny fahalalan-tanany fahasoavana izay avy amin'ny fanatrehako. Andriamanitra manakaram-pahasoavana tsy misy fetrao, voainy fonao sy ny fanahinao andray be lavitra mihoatra noho izay efa avy amiko. Rehefa tafahoana ny fifalianao noho ny amiko sy ny fifaliako noho ny aminao, dia hiforona ny tselatselatry ny lavitra. Ny fiainana mandrakizay no efa miseho eto, ary ankehitriny andratsira kely amin'ny ho avy miandry anao zany. Fa ankehitriny ianao mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatrizay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombony no fantatrao, fa rahatrizay dia ho fantatrao tsara toy izay nahafantaranao ahy. Jaona toko 5:20, ny 1:20. Izany no voalazako taminareo, dia mba ho ao aminareo ny hafaliako ary mba ho feno ny hafalianareo. Korintianina 2 toko 7:20, ny 2:20. Ankehitriny tokoa dia mahita manjavozavo toy ny amin'ny fitaratra isika, fa rahatrizay vao hita mifanatrika. Ankehitriny dia sombony no zavatra fantatro, fa rahatrizay aho vao ahafantatra tsara toy ny ahafantaran'Andriamanitra ahy. Amen. Jesu, Jesu, Jesu.